Andiana mpianatra vaovao no nivoaka ary navita fiofanana teo anivon'ny sekoly ambony ISCAM kitana no anarana saloran'izy ireo ary ny vondrona Star no nanoana izany andiana izany. Tamin'ny fomba manetsiketsika no namoahana ny andiany kitana andiana mpianatra nivoaka tao amin'ny sekoly tsy miakina ISCAM nandritra ny lanonana izay nitotosaina teny amin'ny CCI Vato. Ny PDG lefitry ny vondrony Star Andriamato Emmanuel de Tailly no iray mpiahy ity andiana mpianatra ity. Mitovy jery tokoa ny sekoly sy ny orinasa eo amin'ny sehatra maro. Ny antony moa zany satria ny soatoavin'ny ISCAM sy ny soatoavin'ny Star dia mifandraika ihany. Anisan'izany ohatra amin'ny resaka professionnalisme sy ny intégrité sy ny excellence. Nagatana manokana izy hiahy an'ity promotion kitana ity izay mifandraika kokoa amin'ny Star satria mba ho filamatra koa sy ho fijery manokana ho an'ireo mpianatra ireo. Nasongadina Andriamato Emmanuel de Tailly tao anatin'ny kabariny ny andraikitra lehibe an'ity andiany vaovao ity izay ahitana mpitarika sy managers. Maniry ny andraisan'ireo mpianatra anjara amin'ny fampandrosoana ara-toe-karenan'i Madagasikara ny filoha jeneraly lefitry ny vondrona Star ananivon'ireo orinasa izay ho tantanan'izy ireo tsirairay avy Atsoatsy. Efatra amin'ny taona 2024 no nanoana ity sekoly ambony ity ny vondrona Star ary manoana sehatra maro izay sahan'ny sekoly ihany koa. Nahatratra 700 nisan'ireo mpianatra ao anatin'ny andiany kitana kanefa nisongadina ireo mendrika indrindra satria dia nitoloran'Andriamato Emmanuel de Tailly taratasim-bola ahafahana miantsena mitetina 5,00 fito hetsy ariary izy ireo.